Matio toko 1:20. Ny niakaran'i Jesosy tany Jerosalema. Ary raha nanakaiky an'i Jerosalema izy ka tonga tao Betifaga any an-tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy ka nanao taminy hoe: Mankanesa amin'iroa vohitra tandrifinareo roa, ary miaraka amin'izay dia hahita boriky mifatotra sy ny zanany eo aminy ianareo. Vahao izy dia nandidian'i amiko. Ary raha misy miteny ianareo dia lazao hoe misy raha analan'ny tompo azy, ary dia avelany hoentina miaraka amin'izay izy. Izany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe: lazao miziona zanakavavy, indro mpanjakanao, avoanao. Malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa. Ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao arak'izay nandidian'i Jesosy azy, dia nentiny ny boriky sy ny zanany ary nataony teo ambony ny lambany. Ary Jesosy dia nitaingina azy. Ary ny ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany nanapaka ratsan-kazo, dia nahahany teny an-dalana koa izany. Ary ny vahoaka izay nialoha azy sy izay nanaraka dia niantso hoe: Hosana ho an'ny zanaky Davida, isaorana anie izay avy amin'ny anaran'i Jehova, hosana any amin'ny avo indrindra. Ary noho ny efa tafiditra tany Jerosalema izy dia niorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe: iza moa izao? Ary ny vahoaka nilaza hoe izao ny Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta any Galili. Ny nandroahan'i Jesosy ny mpivarotra sy ny nanesorany varony hiala teo an-kianjan'ny tempoly. Ary Jesosy niditra teo an-kianjan'ny tempolin'Andriamanitra dia nandroaka izay rehetra ny varotra sy ny vidy teo an-kianjan'ny tempoly, ka nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra ny voromailala. Dia hoy izy taminy: efa voasoratra hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana, fa ianareo kosa manao azy ho zo fiheren'ny jiolahy. Ary nisy jamba sy mandringana nantona azy teo an-kianjan'ny tempoly, dia nahasitrana azy izy. Fa noho nihitany lohan'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna ny zavatra mahagaga izay nataony, sy ny ankizy madinika niantso ao an-kianjan'ny tempoly ka manao hoe: hosana ho an'ny zanaky Davida, dia tezitra izy ka nanao taminy hoe: renao va izay lazaindreo? Dia hoy Jesosy taminy: eny, tsy mbola mivakianareo va ny teny manao hoe avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana. Dia nandao azy izy ka niala tao an-tanàna ka ny Betania, ary dia nitoetra tao nandritra ny alina izy. Ny nanozonan'i Jesosy ny aviavy izay tsy namoa. Ary noho niverina maraina ankany an-tanàna izy dia nona. Ary nahita hazo aviavy anankiray teo amoron-dalana izy, dia nankeo aminy, kanjo tsy nahita na inona teo aminy, afa-tsy ravina ihany. Dia hoy izy taminy: aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay. Dia maina vetivety foana ilay hazo aviavy. Ary noho nihita mpianatra izany dia gaga izy ka nanao hoe: nanao ahoana reny dia nahamaina vetivety io aviavy io? Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, raha manam-pinono nareo ka tsy mihanahana, dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo, fa raha miteny amin'ity tendrombohitra ity azy ianareo ka hanao hoe mifindray ianao ka mianjera any an-dranomasina, dia ho tonga izany.
ary na inona no angatahnareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Ny nanontaniany loha ampisorona sy ny loholona an'i Jesosy ny amin'ny fahefany ary ny fanoharana navalin'i Jesosy azy. Ary rehefa tafiditra teo an-kianjan'ny tempolo Jesosy ka nampianatra dia nanatona azy ny loha ampisorona sy ny loholona ka nanao hoe: fahefana manao ahoana no anaovanao izao? Ary iza no nanome anao izao fahefana izao? Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe: izaho kosa hanontany ianareo zavatra iray loha, ary raha hovalianareo izany, izaho kosa dia ilaza aminareo izay fahefana hanaovako izany. Ny batisan'i Jaona avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo niara-ny saina ka nanao hoe: raha ho lazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia ho valiany hoe isika, ka nahoana ny tsy nino azy ianareo? Ary raha ho valiantsika hoe kosa avy tamin'ny olona dia matahotra ny vahoaka isika satria ataon'izy rehetra ho mpamina ny Jaona. Dia namalain'i Jesosy izy ka nanao hoe: tsy fantatray. Dia hoy Jesosy taminy: izaho kosa tsy ilaza aminareo izay fahefana hanaovako izany. Fa ahoana kosa no hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy, dia nankeo amin'ny lahy Matio izy ka nanao hoe: anaka, andeha miasa any amin'ny tanimboloboka anio. Fa namaly izy ka nanao hoe: tsy andeha aho. Nefa noho ny afaka izany dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nankeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa. Ary izy namaly ka nanao hoe: andeha aho tompoko. Kanjo tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitrapony rainy? Hoy izy, ny lahy Matio. Dia hoy Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga efa mialohanareo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nankany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana, nefa tsy nino azy ianareo. Fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no nino azy. Fa ianareo kosa, na dia efa nahita izany aza, dia mbola tsy nanenina mba inonareo azy. Miaino fanoharana hafa koa. Nisy lehilahy tompo-trano nanao tanimboloboka, dia namefy azy manodidina, dia niady famihazana teo anatiny, dia nanao tilikambo, ary dia nahofany tamin'ny olona mpiasa tany izany, ka nandeha any amin'ny tany hafa izy. Ary rehefa mbiakaiky ny taom-pahavokarana dia naniraka ny mpanompony izy hankany amin'ny mpiasa tany handray ny vokatra. Fa ny mpiasa tany nisambotra amin'ny mpanompony, ka ny anankiray no kapohany ary ny anankiray no vonoiny, ary ny anankiray notorahany vato. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy, maro noho ny teo, fa nataony toy izany koa ireny. Ary noho ny farany dia naniraka ny zanany hankany aminy izy ka nanao hoe: hanady any zanako izy. Kanjo ny mpiasa tany noho ny nahita ny zanaka dia niresaka hoe: ity ny mpandova, andeha ho vonoantsika izy, dia ho lasantsika ny lovany. Ary nisambotra azy izy ka namoaka azy teo ivelan'ny tanimboloboka dia namono azy. Ko raha tonga ny tompon'ny tanimboloboka, ataony ahoana moa izany mpiasa tany izany? Hoy izy taminy: ataony loza tokoa ny andringanan'izany olon-dozy izany. Ary ny tanimboloboka dia ahofany amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'izay fotoany avy. Hoy Jesosy taminy: tsy mbola novakianareo va ny teny eo amin'ny soratra masina hoe: ny vato izay nilavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro. Avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga eo masontsika. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe: esorina aminareo amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ka omena izay firenena mahavokatra ny vony. Ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro, fa nazovo ny anjerany dia ho mongomongo. Ary rehefa ren'ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ny fanoharana nataon'i Jesosy, dia fantany fa ny tena no lazainy amin'izany.
dia nitady hisambotra azy izy saingy natao oatra ny vahoaka satria nataony vahoaka ho mpaminany Jesosy.